Fahameraba-tsika tsirairay avy indray satria ity zoma faharoa ambin'ny folo ny volana janoary ity fifaliana ho anay hatrany ihany koa ny mandrayntsika tsirairay avy amin'ity maraina ity. Aloha indirantsika ny mofinaina an'io dia vavaka isika. I Andriamanitra tsara izan-danitro mbola velom-pisaorana anao izahay, mbola nomenao an'izao tombonandro izao indray, anomenao ny fahasoavanao, posako aminay amin'ity maraina ity. Sotranao ihany koa ianao ilay loharanom-pahendrena, ianao ilay loharaninaina, misaotra anao izay manome fitiavana any mandrakariva. Mangetahetaninay fahamarinanao izay raha io, mitezenao hiteny manoloana anay minaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe sahy makeo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana. Nalaina amin'ny Hebreo 4:4 manao hoe ko aoka isika nantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana, mazahoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena an'izay andro mahory. Amen. Fantatr' Jesosy ny zavatra ilainy zanany ka tiany ny miaino ny vavaka ataony. Aoka ny zanany hampangina izao tontolo izao sy izay rehetra misarika ny eritreritany sy fantoka amin'Andriamanitra, ka aoka ho tsapany fa izy sy Andriamanitra rery ihany no sisa eo. Mandinika ny anatin'ny voalalina indrindra ny masony ka vakiny eo amin'ny faniriany fanahy ary amin'izay no ahafahany miresaka aminy. Amin'ny finoana tsotra no azahoanao mitaky ny teny fikasany. Amin'izany koa no atsapahanao fa afaka manantona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana ianao ary ahazo ny fanampiana ilaina. Na dia tsy manana n'inon'inona azahoana sitraka amin'Andriamanitra aza, noho ny famindrian'i Kristy sy ny fahamarinany ihany anefa izany rehetra izany, tsy misy n'inon'inona hampatanjaka ny fanahy ka azahoana manohitra ny fakapanan'ny Satana eo amin'ny olona. Tsy misy ihany koa izay hery avy aty ivelany ka ahafahantsika manohitra ny fakapanahy raha tsy ny fikatsahana an'Andriamanitra mpanetretena ihany. Ataovy eo anatrehany ny fanahinao, tsy afa manoatra ka antenao hatrany fa izy no mpanampy sy ho mpiaro anao. Amin'ny finoana tsotra nanan'ny zazakely no tsy maintsy hanatoanantsika ny raintsika ao an-danitra ka ilazantsika amin'ny zavatra rehetra ilaintsika. Vonina mandrakariva izy hamela heloka sy hamonjy antsika. Tsy manam-pahatamperana ny loharanom-pahendrena avy amin'Andriamanitra, ka mampirisika antsika izy hanovy be dia be an'izany avy aminy. Ny faniriany tokony hananantsika mikasika ny fitahiam-panahy dia voasoritra amin'ireo teny manao hoe tahaka ny diera mianahana manirany rano anono no hanirian'ny fanahiko anao Andriamanitra. Ilaintsika ny mangetahita lalina kokoa an'ireo fanomezan-tsarobe dia harotsaky ny lanitra ho antsika, ary ilaintsika ny honoana sy mangetaheta ny fahamarinana. Engany ka haniry fantatra ny ahalalan'Andriamanitra amin'ny fahalalana azo amin'ny fanandramana koa ane ianao, anatona ny efitrano izay fiandrianan'ny avo indrindra amin'izany ary hanakatra ny tanan'ny finoana ametraka ny fanahitsika, tsy afa manoatra ho eo amin'ilay mahery afaka mamonjy. Tsara lavitra noho ny fiainana ny fahalemem-panahy izay be fitiavana ary faniriany ny handrotsaka ho an'ny zanak'olombelona ny haren'ny lova maharitra mandrakizay, ny hanome anao ny harena lova maharitra mandrakizay, ny hanome anao ny hery tsara indrindra. Amin'ity maraina ity dia sokafy ny fonao anjakany ary aza misalasala mangataka izay tena irianao indrindra, ataovy amin'ny fo fa tena ny miaino tokoa izy. Vavaka isika. Rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao izay fa mbola posako aminao tokoa, posakay aminao tokoa ny herinao ary tsapanay tokoa fa manatrika ny fotoana rehetra ianao. Mangataka izay Tompo mba hamelanao ny helokay tokoa. Kely ny finoanay, ny zavatra ataonay koa maro ny tsy mendrika, kanefa mahatsiaro izahay fa io mandrakariva ianao teo voavonjy izahay ary ianao toa tianay mba hitantana amin'ny fiainanay. Petsaka ny zavatra izay mahavariana anay eto amin'ity zao tontolo izao ity, ka na dia mikatsaka ny zavatra tsara izahay
zavatra aloaka ny vavanay sy eritreretin'ny fonay nefa dia ratsy avokoa. Koa mangataka ny herinao indrindra ho anay izay manaraka izao fandarana izao. Fantatrao ny mahakasika ny mpanomponao ankehitriny, mety izy ianao hiasa ho aminy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.